Ny olona normal vs za. Ny olona normal rehefa miteny français. Alors Jean-Luc, ta journée ça a donné quoi? Oh, tranquille. Un peu galère par moment, mais ça va. Ça a été ta journée, Willy? C'était superbe. Super. Ouais, il est super moa sa superbe ny fiteny le masculin moa zany sa féminin. Une superbe, un super. Willy, ça a été? C'était milamy. Milamy. Ny olona normal rehefa anaty bus. Ohatrinona karaha miala ao amin'ny fahasakarana zavaty? Eny jato lescran. Za raha tsy anontany fre zany afa tonga dia omeko vola vaventy fotsiny izy dia amerenany ka sao dia ambakainy eo dia hohaininy eo. Rehefa avy nanao adalàna tany, ny olona normal. Neny eo, tena mifona za fa tsy anao tsony. Teza. Ny olona normal rehefa misakafo. Teza. Ny olona rehefa sarahany sipany. Aleo lesitsika misaraka ka. Fa ahoany? Misy zavatra tsy mety nataoko anga? Tsy aleo aloha ifampiresahana. Le tia dia inona ny raharaiko an'izany le? Sady tsy mety amintsika koa ny miara-dalana e. C'est pas faogatsy. A few moments later. Vois les bandits, vois les bandits, vois les bandits, ma vita miarici, vois les bandits. Ny olona normal rehefa manafatra dossier. Allô datoa, sao dia mba afaka makany kopia koa any ambanivohitra marina ianao? Tena tsy afaka aho. Tsy afaka? Tena marina. Dia tsy maintsy hoany mihitsy zany raha izany le lika firy kilometra zany le. Teza. Allô, Axel compagnie io? Eny tompoko. Ianareo marina moa afaka apakana kopia any ambanivohitra e? Zay indrindra, afaka ka. Ay, na diplôme koa ve? Zany mihitsy ny asanay ka. Afaka mirécupérer taratasy administratif rehetra. Lay kosa zany. Naiza naiza toerana misy azy. Saotra betsaka tompoko. Ny olona normal misasakal. Bonne nuit valiko. Bonne nuit. Je t'aime. Bisous. Fa tsy liniko sasy nanako tainoronao valiko. Ny zavatra ataoko nefa amin'ny alina. Ny olona normal rehefa manao calcul. Azafady ry zoky 4 fois 8 moa firy? 32. Zoky 4 fois 8 moa firy? 8 fois 5 égale 40. Zany hoe 8 fois 4 zany midina andre mandeha dia 40 moins 8 zany égale 32. Iza koa nga ny olona ato mba mitovy amiko le. Zany eo ihany fa ho anareo zay te haka copie na acte de naissance any amin'ny faritra na toerana lavitra dia contacteo ny Axel compagnie fa ho azonao amin'ny fotoana fohy izany. Zareo ihany koa dia manao coursier en papier administratif, ohatra hoe maka diplôme sy manao certification sy ny tariny. Ankoatr'izay dia mbola manao création na société ihany koa zareo koa aza misalasala raha miantso e.